zava-dehibe amin'ity fotoana amin'ny 20 volana septambra ity moa fotoan-dehibe zay atao amin'ny palais de sport Mahamasina. Ny antony fotoana dia fametrahana sy fanolorana ny filohan'ny FJKM amin'ny andraikitra mahafilo azy. Rehefa voafily tany Antsirabe izy tamin'ny sonda lehibe farany teo dia apetraka amin'ny andraikitra mahafilo azy. Tsy izy ihany anefa fa ny birao-mpiandraikitra foibe izay mpiara-miasa aminy voafidy ihany koa dia apetraka amin'ny toerana sy andraikitra birao-mpiandraikitra foibe azy amin'ny fotoana io. Dia ny marina manokana amin'ity vanim-potoana izay lalovan'ny fiangonana ity dia sambany amin'ny tantara ny misy ity fametrahana sy fanolorana filoha amin'ny andraikitra mahafilo azy ity. Satria hatramin'izay nisy ny filohan'ny fandimby teo anivon'ny FJKM dia tsy nisy ny fametrahana amin'ny toerana sy andraikitra ny filoha tahaka izao. Eny na dia misy azy ny any amin'ny synodam-paritany ihany fametrahana tompony andraikitra amin'izany zao fametrahana amin'ny andraikitra président synodaly, président synodaly samihafa ireny tahaka izany io ny tompony andraikitra izay voafidy. Fa ity zany sambany ny fotoana izay tanterahana tahaka izao. Manaraka izany dia asaina ny mpianakavin'ny finoana rehetra isika mpitandrina ny amin'ny isam-piangonana sy fitandremana ny kristianina tsy ankanavaka mety misy ny nahazo fanasana, misy ihany koa ny mety tsy nahazo fanasana noho ny falaviran-toerana sy ny antony samihafa. Indrindra na ny avy any faritany aza dia asaina mba ho tonga voro-maro voninahitra, indrindra hanome voninahitra n'Andriamanitra mifanotrona amin'izany fotoan-dehibe izay manan-tantara mifeana ny fiangonana izany eto amin'ny fiangonana Jesoa Kristo Madagasikara. Izay rehefa anatin'ny fotoana izay atao amin'io dia mahitana antsika voro-maro voninahitran'Andriamanitra. Izay manomboka amin'ny rora sasany fotoana ny fandoam-pavahana zany amin'ny roa sasany, fa ny vavahady dia misokatra amin'ny 12 afaka tonga amin'ny 12 zany tsika dia efa azo atao miditra ao amin'ny toerana izay atanterahana ny fandoam-pavahana.